Miarabantsika rehetra ny tokantrano andry havana zay manaraka n'ity fotoana zay natokana indrindra mba andrenesantsika ny tenin'Andriamanitra. Ity fotoana ity mba ezahana mihitsy mba andraisanao zavatra lehibe eo amin'ny fiainanao. Koa dia mangataka anao mba hanaraka tsara ny tenin'Andriamanitra zay ezahana mba ho zaraina aminao eto dia zavatra tena mba niainana ary mba tiana mba hipitany aminao mba hatonga anao ihany koa mba ho marina aminao le fiainana le nambaran'i Jesosy hoe ny antony ny atongavako izy dia mba hanome anao fiainana be dehibe. Androany ny Amosa toko 4:4 ity andininy 12 azafady no tiako mba ho zaraina aminao kely. Afatra nataon'Andriamanitra ty ho an'ny zanak'olombelona rehetra. Marina fa teo amin'ny zanak'Isiraely ny vatanany tamin'ny voalohany fa ho antsika rehetra zanak'olombelona ity teny zay nampitondrain'Andriamanitra ny Amosa ity. Zao le teny ao hoe satria hanao izany aminao aho izy dia miomàna ianao hihaona amiko. Andriamanitra no miteny anio. Inona moa no ataon'Andriamanitra ry havana? Misy zavatra ho ataon'Andriamanitra amintsika. Androany zavatra anankiroa reto no tiako mba horenao tsara sady mba hanananao fiomanana ny amin'izany fanambaran'Andriamanitra zany hoe miomana ianao fa hihaona amiko. Hoy ato hoe zavatra anankiroa. Ny voalohany ny fahafatesana ry havana, ny anankiray izay ho avy tapoka aminao ary faharoa ny fihevian'ny tompo eny amin'ny rano lanitra. Zavatra voasoratra ato anatin'ity tenin'Andriamanitra ity daholo zany. Ny voalohany zao ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra mikasika ny fahafatesana aloha. Any amin'ny Hebreo toko 5 no ahitanao an'ity teny ity ny 7:20 hoe satria ozy hanao zany aminao dia miomana ianao fa tahaka nany enyrena ozy ny olona ny ho faty indray mandeha ary efa afaka zany dia isy ny fitsarana. Andriamanitra no miteny an'io. Raha manaraka tsara ianao dia izao ny faharoa anisan'ny ngeza indrindra ihany koa dia ny fihevian'i Jesosy eny amin'ny rano lanitra. Naverimberin'ny tompo matetika eo amin'ny filazantsarany Mateo toko 4:20 any amin'ny Tesalonianina voalohany toko 4, any amin'ny Korintianina voalohany toko 5:12-20. Naverin'Andriamanitra matetika fa ho avy tapoka tahaka ny mpangalatra izy. Reo zavatra roa reo zany ingery havana ny antony hitoriana amin'ny filazantsara. Zany no antony anankiray hanambarana zao afatr'Andriamanitra zao naiza toerana misy ianao dia avelan'Andriamanitra ianao ampandrenesin'Andriamanitra n'izao teny zao satria misy fanahy ao anatintsika olombelonao. Tsara ho fantatritsika zany. Gamba mety ho fantatrao ihany hatramin'izay fa ohatra ny ataonao tsirambina. Fa androany ambaran'Andriamanitra aminao fa io fanahy io zay napetrak'Andriamanitra ao anatintsika io tsy mety maty io. Tsy mety maty io. Ity nofo aman-draha ty no levinao am-pasana miraraka. Fa le fanahy napetrak'Andriamanitra ao anatintsika ao raha zao ianao maiko tenin'Andriamanitra dia mba tiako ianao mba hanaraka an'ity. Raha mahana baiboly ianao ny tokantrano any ao amin'ny Luka toko 4:12 misy tantaran'ny Lazarosy le mpanan-karena ratsy fanahy. Jereo tsara fa tsy nofona inge io tsy tia nofo aman-draha io hitanao nambara io fa izy efa ny fiainana mandrakizay le fanahy ao anatiny io. Ny anankiray tany paradisa teny tratrany Abrahama zay moa ny filazany azy eo. Ary ny faharoa ny anankiray le mpanan-karena ratsy fanahy nijaly tany amin'ny farihy mirehetra afo. Le fanahy io ary io fanahy io raha manaraka tsara ianao ka mamaky an'io teny io dia tena tahaka an'izao miresaka misaina tahaka izao io fa ny tsy mampitovy azy fotsiny dia izao io fanahy io mijaly mandrakizay ary ny anankiray mifaly mandrakizay. Fanahy io ary zay ny antony asen'Andriamanitra hitoriana n'ity filazany tsara ity. Misy tenin'Andriamanitra any amin'ny Ezekela toko 3:30 any 9:20 hoe tsy sitrako izy no afatesany ratsy fanahy fa ny mba hialany ny ratsy fanahy amin'ny lalan'ny ratsy mba ho velona izy.
tanao zany alanenina nataon'Andriamanitra, ny fahafatesana zany ry havana tena matotonga eo aminao io, tonga amin'ny fotoana ny araka ny Hebreo 7:7. Ka androany ianao asian'Andriamanitra mieritreritra tsara raha mandre ty tenin'Andriamanitra ity. Ny faharoa koa dia izao, mahatonga an'Andriamanitra miteny Miomàna ianao. Araka nambarako taminao teo miverimberina matetika ato anatin'ity tenin'Andriamanitra ity le hoe ny fihevian'ny tompo eny amin'ny rahon'ny lanitra. 2 taona lasa no nambarany tenin'Andriamanitra fa efa ora farany zao. Raha mamaky ny epistiliny Jaona ianao dia ahitanao an'izany tenin'Andriamanitra zany hoe rakizy ozy zao ny ora farany. Ny eo amin'Andriamanitra nge ry havana, ny oran'Andriamanitra dia tahaka izao ny ray andro amin'Andriamanitra ozy tahaka ny 10 taona, ary ny 10 taona toy ny ray andro. Ary raha manaraka tsara ianao reo famantarana maro be lazainy Jesosy eo amin'ny Matio 7:20, Lika 7:20, dia efa saika tanteraka dolo ny akamaroany ireo tenin'Andriamanitra ireo. Raha jerena zany zao raha mijery ny tontolo iainana ianao sy mijery ny zavatra rehetra, ny politika internasional ianao dia zao rakizy ozy ny tenin'Andriamanitra, zao ny ora farany na segondra farany zay ho ahatanteraka ny tenin'Andriamanitra hoe ny ray ho raisina ary ny ray ho avela. Zany ny antony mahatonga an'Andriamanitra miteny Miomàna ianao. Miomàna ianao. Ny olona ry havana amin'izao fotoana izao, ary ho tsara ange ny fiainan'ny olona fa ohatrany tsy mivaky loha mihitsy ny olona amin'izany tenin'Andriamanitra zany, tsy rarahin'ny olona zany. Kanefa zao tsarovy tahaka ny tamin'ny andro Noa ozy, tsy nirarahin'ny olona koa nge ry havana ny fanambarana nataon'ny Noa hoe oravana mihitsy ty tany ty, oravan'Andriamanitra. Tsy nirarahin'ny olona zany. Ary tao anatin'ny 100 taona raha manaraka tsara ianao ny tantaran'ny Noa iny dia tonga ny fotoana an'Andriamanitra, tsy maintsy tonga. Ny tenin'Andriamanitra ry havana tsy mba misy zany hoe tsy ho tanteraka zany. Ozy ny tenin'i Jesosy hoe zao tontolo zao ho levina, fa ny teniko tsy mba ho levina. Ty tenin'Andriamanitra ty ry havana nasoratra masiny ity, napetraka Andriamanitra eo ambany masontsika ity, na ino ny olona na tsy ino, tsy maintsy tanteraka ty tenin'Andriamanitra ty. Ary zany no asian'Andriamanitra ambara mba hanananao fiomanana ry havana. Ato amin'ity havatr'Andriamanitra ety raha manaraka tsara ianao, rehefa mandinika ka mijery nyity fiainantsika eto Madagasikara, jereo nge ry havana ny filazany tsara raha manaraka tsara ianao ny tantara, efa 80 taona natongava ny filazany tsara zao teto Madagasikara. 80 taona natongava ny filazany tsara teto Madagasikara, ary araka ny voalaza ombenombeny dia hoe efa be dia be efa amin'ny 10 any ny fiangonana mitsangana eran'ny Madagasikara, karazam-piangonana. Ary voalaza raha fa hoe any amin'ny 700 any raha ohatra ka atao ny statistika ozy ny atao hoe kristianina. Fa izao raha manaraka tsara ianao, jereo tsara ny fiainantsika eto amin'ity Madagasikara ity, na tsy resaka ny ampitan-dranomasina fa eto fotsiny. Jereo nge ry havana amin'ny fahamarinana ty tenin'Andriamanitra ao amin'ny Timoty 2:7 ity. Raha manaraka an'io anao ao moa le misy an'le teny hoe amin'ny andro farany ozy ho tia tenan'ny olona, ho tia volan'ny olona, mpandoka tenan'ny olona, mpiteny ratsy ny olona, tsy manora isiren'ny olona, hitanao daholo zany. Dia mipetraka amin'ny fanontaniana hoe fa maninona rehefa mba nitoriana teto Madagasikara ihany nandritry n'izay fotoana 80 zay ny filazany tsara, nahoana ny firenena nefa tahaka izao ny fanontanian'ny maro. Tsotra ny valiny ry havana, tsotra ny valiny dia zao mahatonga an'izao dia zao, satria tsy rarahin'ny olona nge ty tenin'Andriamanitra ty hoy aho tsy rarahin'ny olona ty. Kanefa na rarahin'ny olona na tsy rarahin'ny olona, tsy maintsy marina ty
ary Andriamanitra tsy mba misangisangy. Zay afafin'ny olona ozy nojinjainy. Zay ny an'Andriamanitra. Zay afafin'ny olona nojinjainy. Raha manaraka tsara ianao eo amin'ny Matio 1:20 misy teny ohatran'izao ao le hoe lozanao ry Korazina, lozanao ry Betsaida, raha mba tany Tiro sy Sidona ozy natao zao zavatra zao dia efa bebaka ela izy. Misy an'izay teny zay eo amin'ny Matio 1:20. Dia faranany kely amin'le hoe ho mafimafy kokoa ozy noho tamin'ny andron'ny Sodoma ny zavatra hitranga. Ary raha manaraka tsara ianao tsika rehetra raha manaraka tsara ny zavatra mitranga ankehitriny dia zao, jereo fotsiny ty tenin'Andriamanitra ty raha hijery ny valiny ny zavatra mitranga hoy aho hoe na tsy hijery ny any ampitan-dranomasina aho fa eto amin'ity firenena misy antsika ity fotsiny dia ho hitanao nge ny fahamarinana izany tenin'Andriamanitra zany fa Andriamanitra ry havana tsy mba misangisangy. Ozy Jesosy hoe eo amin'ny Matio 1:20 io hoe misaotranao araiky ozy fa nafenina tamin'ny endry sy ny manan-tsaina fa nasehonao tamin'ny zaza madinika. Inona moa no tena tiany Jesosy tenenina? Eto nge ry havana le hoe endry sy ny manan-tsaina dia zao hoe ny olona amin'izao fotoana izao tena mieritreritra mihitsy ny olona fa rehefa manam-pahaizana be, rehefa manam-bola be dia milamina ny tany, milamina ny firenena, mandeha araka ny maha-izy azy ny fiainana. Ndao tsika rehetra hijery ny zavatra mitranga aza mijery lavitra kory ianao fa jereo fa fahamarinana izany tenin'Andriamanitra zany. Nasehonao kosa ozy tamin'ny zaza madinika. Ny tena tianao tenina amin'ilay zaza madinika nge dia hoe ny olona makatohany ty tenin'Andriamanitra ty. Zay ny tena tiany Jesosy tenenina. Ka ianao androany raha manaraka ny tiafan'Andriamanitra ty averiko aminao le lohateny eto hoe miomany ianao fa eo amin'Andriamanitra ao. Tsy maintsy eo naminy ianao. Vao tamin'ny herinandro tena tsaroko tsara mahitsy nisy madama zay vatanako matetika izy io izy mivady ireo Moramanga ao niteraka izy amin'ny 7 maraina izy mbola velona miditra ao amin'ny bloc opératoire fa satria andeha hiteraka izy amin'ny 10 maraina izy maty. Tsisy nieritreritra azy ho faty ny olona. Ianao manaraka ny tiafatr'Andriamanitra ty koa ry havana androany. Jesosy ange ry havana rehefa miteny hoe anio alina no alaina aminao ny fanahanao. Na inona fahaizanao, na inona fahaizanao fa asian'Andriamanitra miomana ianao. Miomany ianao fa tsy maintsy mihaona aminy ianao. Ty le mpanan-karena ratsy fanaly hitanao amin'ny Luka 5:20 nge nanana projet. Tena nanana projet tsara mihitsy. Anitatra an'izao, anitatra an'izao, anitatra an'izao. Fa ozy Jesosy hoe anio alina ny alaina aminao ny fanahanao. Ka verina kely aho androany. Anome anao vahaolan'Andriamanitra androany. Hitanao le eo amin'ny 9:20 eo amin'ny Matio 1:20. Zao ny vahaolana anomen'Andriamanitra ao. Mankanesa ozy aty amiko. Mankanesa ty amiko. Jesosy no tenen'io. Za mamerina fotsiny eto. Ianareo zay miasa fatratra ozy sy mavesatretana. Androany ry havana. Matonao mandre ny tiafatr'Andriamanitra te. An'Andriamanitra ny ray segondra. Tsisy mahalala an'izany tsika. Tsisy mahalala an'izany tsika. Ny antson'i Jesosy dia zao mankanesa ty amiko. Ianareo rehetra zay miasa fatratra ozy sy mavesatretana. Zany anome anareo ny fitsarana. Io fahotana io ry havana zay ao anatsika. Io ny mampahazefatra ny fiainantsika. Io ny mahatonga ny korotana, fisarapanambadiana, korotana ao an-tokantrano, korotana eo amin'ny firenena, mavesatry ny fahotana, miakamaroan'ny olona. Alefa n'Andriamanitra tahaka izao ny antso androany. Mba handraisanao ilay famonjena, ilay nitenenin'i Jesosy. Mankanesa ozy aty amiko, ao amin'ny Jesosy mandeha. Tsy resaka toko-pivavahana zany, tsy resaka fikambanana atsy, fa Jesosy Kristy ilay nitsangana tamin'ny maty. Zao ny teniny hoe manerana n'izao tontolo zao, torio zany, fa raha manaiky, raha mino azy ianao androany. Manoritsotra anao ekeo ny eloka sy ny fahotanao androany. Ekeo ny eloka sy ny fahotanao androany.
atovy amin'ny fonao marina mba ho marina aminao le tenin'Andriamanitra eo amin'ny asan'ny apôstôly toko 2 fahafito amby telopolo sy ny favalo amby telopolo hoe ny teny fikasana dia ho anareo sy ny zanakareo raha tena miaiky ny eloka sy ny fahotanao ianao. Kristy no miditra ao anatinao, anome anao fanantenana, anome anao fiainana mandrakizay, anokatra ny varavaran'ny lanitra. Zany ry havana ny vahaolana, zany ny fiomanana tian'Andriamanitra ataonao amin'izao fahavelomanao izao. Rehefa maty ianao, tsisy intsony, zany atao hoe vahaolana rehefa maty ianao. Ilay mpanan-karena ratsy fanangy ry havana tany amin'ny elo, mbola niantsony Abrahama izy hoe mba teneno izy, teneno Lazarosy mba hanomboka ny ratsan-tanany eo amin'ny lelako fa may aty. Mbola niteny ihany izy hoe manana rahalahy 5 any ambonin'ny tany, tsy mety intsony, tsy mety intsony. Misy tevana makadiry ajadona ozy ny tenin'Andriamanitra, zany hoe raha vao miala io fanahy io dia zao an'Andriamanitra amin'izay anatrika an'Andriamanitra ianao, tahaka an'ireo olona maro be izay voalaza ny tenin'Andriamanitra. Ary tena mba tiako ho hitanao ty tenin'Andriamanitra ao amin'ny Apokalipsy toko 20 eo misy teny tahak'izao ao, dia ahitanao ny fijaliana hoy izy hoe ry amin'ny teny farany amin'ny toko hoe ny fanahy rehetra izay tsy voasoratra ao anatin'ilay boky ny fiainana dia natsipy any amin'ny farihy miretrafo sy solofara. Androany hijanona amin'ny tiafan'Andriamanitra ity aho, hivavaka tsotra ho anao amarana nyity toriteny ity raha ekenao amin'ny fonao ny anaiky ny Jesosy Kristy ho tompo amin'ny fiainanao androany. Vavaka ho anao manokanao na izanaiza toerana misy anao mandray zo afatr'Andriamanitra zao fanahy masin'Andriamanitra ny hiasa mahery ao anatinao. Hivavaka isika. Raha eo misaotra anao lehibe aho amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo afaka nanambara izany afatra ho zany androany. Ianao ny mahalala ny fon'ny olona rehetra izay manaraka ny ty afatra ty ny tokantrano any nambarako teto fa ianao ny varavarana hidirana ny fiainana mandrakizay. Ianao ihany koa ny fanalahidin'ny fiainana amin'izao fahavelomana izao ary mandrakizay. Misaotra indrindra ny amin'ny fanahy masinao izay nampahery anay ary nampianatra anay sy nanoro anay ny lalana mba tonga anay tena hiomana tsara amin'izao fahavelomana izao. Atolotra anao Jesosy, atolotra anao ny voninahitra, atolotra anao ny dera. Misaotra indrindra tompo. Amen.